ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Marka 4:1 ka hatramin'ny 9. Marka 4:1 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no anakidiny vato afaka mivaravara-pasana isolo antsika? Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakidiny ala tampo ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia talanjona izy, fa olona zatovo taminy aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo ny nametrahany azy, fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo ho any Galilea izy, any no ahitanareo azy araka izay efa nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niala tamin'ny fasana, fa torakovotra sady talanjona izy ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Amen. Araka izany ry havana dia nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany moa no hitantsika amin'ny soramandry izay mamitina izy ho ampahan-tsoratra masina izay nidresahana sy novakiana tamintsika teo izao. Ary andeha tsongaitsika manokana ilay 9 tapany farany manao hoe efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Misy fahamarinana telo lehibe ry havana no azontsika tsoahina avy amin'izany ampahan-tsoratra masina izay noraisintsika izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho ny anjely tamin'ireo vehivavy nitady azy tany amin'ny fasana. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho ny anjely tamin'ireo vehivavy izay nitady azy tany amin'ny fasana. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay teny teo, efa nitsangana izy. Eto dia hitantsika fa anjely moa anaky ny filazantsara hafa no anambarana ity lehilahy izay zatovo miakanjo fotsy niseho tampoka tao anaty fasana ity. Ary niafatra izay nambarany satria ireo vehivavy ireo dia tena hoe very hevitra mihitsy andeha hitady an'i Jesosy hanositra menaka ny faty no antondian'izy ireo, kanefa tsy nahita na inona tao anatin'ny fasana intsony izy ireo. Dia mbola very hevitra teo izao dia niseho io anjely io dia nilaza taminy hoe fantatro izy fa mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy. Ny dikan'izany hoe nitsangana izany dia izao efa niala tamin'ny fahafatesina izy ary efa velona izy. Zany afatra nambaran'ny anjely izany ny ravana ka tena fehezanteny goavana be anie izany. Goavana be izany na mbola amin'izao andro ankehitriny izao ary no ilazana an'izany dia tena mbola zavatra mahatalanjona izany fehezanteny izany hoe efa nitsangana izy. Hevery fotsiny fa raha ohatra ka misy olona anankiray fantatra ao tsara hoe maty izy, mety nisy zavatra asa na accidenté izy na nisy aretina nahazo azy dia niarahany olona ohatra mihitsy hoe maty. Takan'i Jesosy hitan'ireo vehivavy ireo teny ambony hazo fijaliana mihitsy hoe maty, tapitry ny ainy, ny lany vola aza efa nisokafanako. Dia efa niarahana lala hoe maty izy. Dia tonga ianao izany ohatra andeha mangy dia io ilay olona hitanao mihitsy mitsirara be eo amin'ny latabatra hoe maty. Tsy mihetsika intsony mihitsy. Dia ny andro faty ianao ny arivan'iny izany. Dia ny andro faty teo dia tamin'ny 2 marina, tamin'ny 3 marina taitra tampoka ianao fa sendra sondrito. Dia aiza ilay faty teto? Toy ny olona hoe tsy ao efa nitsangana izy. Ahoana moa ny fahatairanao sy ny fahagaganao ao anatin'izany fehezanteny hoe efa nitsangana izy izany. Izany hoe efa tsy maty intsony izy izany ny dikany. Zavatra tena hoe impossible anie izany. Io fehezanteny io izany dia fehezanteny maneho hoe misy fahagagana niseho teto. Ka ny zavatra izay
impossible amin'ny maha-olombelona dia lasa possible izy tamin'ilay tamin'i Jesosy Kristy izay nitsangana teo. Ary io fehezan-teny hoe efa nitsangana io izy a dia tena misy fanantenana lehibe ihany koa zany, satria ilay hoe fahafatesana ilay fiafarana teo zany lasa nisy fitohizana, nisy fahavelomana indray zany, ary maneho ilay hery sy fahefana lehibe mihitsy hoe aive afaka noresena zany ny fahafatesany, fa aiza zany la herin'ny fahafatesana, aiza koa nisy en'izany fa tena resy zany ny fahafatesana. Ary io fandresena ny fahafatesana io efa naseho an'i Jesosy Kristy io. Nanangana ny Lazarosy eny izy, efa trandro Lazarosy no efa maty fa natsangany, ary izany Andriamanitra manangana ny maty zany. Zany mihitsy ny Andriamanitra Abrahama. Raha mamaky tsika ny Romanina 4 dia mahita tsika ny anambarana azy eo hoe iza ilay Andriamanitra izay nonoiny Abrahama. Eo amin'ny 7:70 izy manao hoe ary voasoratra hoe nataoko rain'ny firenena maro ianao, teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy ho toy ny misy. Ary eo ambanimbany eo arany 7:70 ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hay natao koa dia nisaina ho fahamarinana izany. Izany ny Andriamanitra izay ninony Abrahama, Andriamanitra mahay manangana ny maty. Ka na dia teo anatrehany tsisy fanantenana intsony aza fa efa 100 taona dia mbola nino ihany izy, mbola nanantena ihany izy, satria fantany ilay nanao ny teny fikasana. Andriamanitra manangana ny maty, ny Andriamanitra izay ivavahany Abrahama, ary izay Andriamanitra izay koa no Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary zany ny mahatonga hoe Andriamanitra ty Jesosy Kristy ty. Nisy fahagagana tao, nisy fanantenana, nisy hery sy fahefan'Andriamanitra niseho ao anatin'izany fehezanteny hoe efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana, fa mbola hatramin'izao andro ankehitriny izao dia mbola Andriamanitra manangana ny maty, io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Ary zany rahateo nambaran'i Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana ozy izy. Ka ninona zavatra maty na endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao, ento eo amin'ilay Andriamanitra may manangana azy zany, fa ho atsangany amin'ny fahafatesana. Ngamba mety ny fifandraisanao anatin'ny tokantrano ao nefa toy ny matimaty tanteraka mihitsy. Na ny mpiray tam-po zany, na ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany, na ny fifandraisan'ny mpivady zany, efa tena hoe toy ny maty. Dia anio ry havana, manana finoana ilay Andriamanitra mahay manangana ny maty, izy fahavelomana indray ao, raha ohatra ka atolotritsika ilay Andriamanitra mahay manangana ny maty, zany fifandraisana maty simba rehetra izany. Ao amin'ny fiainam-panahanao koa angambany, efa tsapanao hoe efa toy ny maty zany fiainam-panahako zany, tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra intsony na ny mivavaka sy ny mamaky Baiboly aza toa tsy vitako intsony. Ento amin'i Jesosy zany, fa ainy ny manangana ny zavatra rehetra, aza manary fanantenana isika, aza kivy sy ketraka sy miraviravy tanana isika, fa na inona toe-javatra eo anoloantsika dia mitodika mijery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mahita fa misy ny fahakakana, ary misy ny hery tsy hay tohaina izay ampiasain'Andriamanitra hananganana ny zavatra rehetra. Vitan'Andriamanitra ny manangana anao indray, mamerina anao amin'ny fitiavana voalohany, fa mangataminy. Tahaka izany koa mety ny fiainam-pitiavanao mihitsy nefa maty. Voadona angamba ianao na nety nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao sy ny toy izany, dia heverinao toy ny maty ny fiainam-pitiavanao. Fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho koa fa afaka manangana ny maty ny fiainanao Andriamanitra, ka mamelona indray ny fitiavanao anatinao iredareda. Ary raha mijerytsika ny fiainam-pirenena, ny fiainan'ny fiangonana, be dia be ny havana ny endrim-pahafatesany izay ao anatin'izany toe-javatra samihafa izany. Kanefa dia izao ny fanantenantsika dia tsy miantehitra amina olona hoe hanangana an'izany, fa ny fanantenantsika dia ao amin'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, ao amin'Andriamanitra ilay nanangana ny zanany tamin'ny maty, fa izy ny fananganana ny maty rehetra ary vitany ny manangana. Raha miantoraka sy miantehitra aminy isika ka tena manantena ny heriny, ary aza ho isan'izay tsy mino
vahoaka ho ampahirezin'ny finoana isika arak'ilay nambara tamin'ny Abrahama teo, ho ampahirezin'ny finoana isika ozy izy ka hanome voninahitra an'Andriamanitra sady mahatoky indrindra fa izay lazainy dia hainy atao koa. Ary na izao sy ianao aza, zany ny tena fifaliantsika rehefa maty isika dia hoy Jesosy hoe ho velona indray. Tena mbola izy zany ny fiainana orina ny fahafatesana, zay ny dikany. Ary ny fahafatesana zany dia tsy fiafarana fa fanomboam-piainana, transition fotsiny io. Fa tsy hoe maty ny olona anankiray dia tapitra tanteraka eo akory ny zavatra rehetrarehetra, fa isika rehetrarehetra izay velona ihany koa dia izao raha maty aza isika, raha mino an' Jesosy isika dia mbola ho velona mandrakizay, fa izy ny santatr' izay efa rintomandry ary hanaraka izay fitsanganana izay daholo ihany koa izay rehetrarehetra velona ka mino azy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe inona ny endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao, ny taonanao ary havana. Ino an'ilay Jesosy, ilay efa nitsangana tamin'ny maty, afaka hanangana amin'ny fahafatesana ny fiainanao koa izy raha mino ianao. Ary angatao mihitsy ny fanahy masina hampitombo ny finoana ao anatinao ao, ahafahanao tena mino hoe velona ny Andriamanitra ary manana ny hery sy ny fahefana rehetra izy, ary efa naseho an'izany tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao: tsy ato amin'ny fasan'i Jesosy izay tadiavinareo ho ilay anjely tamin'ireo vehivavy nitady azy tany amin'ny fasana. Tsy ato amin'ny fasana i Jesosy izay tadiavinareo ho ilay anjely tamin'ireo vehivavy. Hitantsika izany amin'ny tapany faharoa tamin'ilay ampahatsoratra masina nyraisintsika teo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, tsy ato izy ozy. Raha ohatra amin'ny lojika dia hoe raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tokony hoe nijanona teo izy zany, niandry tao amin'ny fasana tao izy, niandry ny fahatongavan'ireo vehivavy ireo, na hoe farafaratsiny hoe nivoaka tao ivelany tao dia nipetraka teo amin'ny varavaram-pasana teo dia niandry ny olona izay nandalo teo hoe ity any ahy, efa nitsangana. Fa tsy izay ilay izy, tsy nijanona tao amin'io fasana io izy, tsy nijanona tao amin'io fasana io izy, tsy nipetraka tao izy, tsy niandry tao izy, tsy toerana misy ny velona ao dia tsy nijanona tao izy, tsy ao ny toerana misy ny velona dia niala tao amin'io fasana io. Izany hoe vao velona izy vao nitsangana izy dia tonga dia niala tao anatin'io fasana io izy, fa tsy nijanona tao anatin'io fasana io. Ary ny filazantsara sasany aza any amin'ny Luka 4:25 dia nilaza tamin'ireo vehivavy reto mihitsy manao hoe nahoana no aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Hitady an'i Jesosy izy ireo, Jesosy ilay ho tadiavina, nefa dia izao any amin'ny fasana izy ireo no mandeha miazakazaka andeha hitady an'i Jesosy. Haneho fitiavana an'i Jesosy izy ireo dia izao any amin'ny fasana izy no manao an'izany. Ary lojika mihitsy ilay izy izay ilay maha olombelona izay ko olona maty izy dia aiza moa no hoe andeha hitady an'i Jesosy any an-tsena ve no nefa izy olona maty. Fa izay mihitsy ilay lojika maha olombelona, kanefa dia izao tsy ato izy, diso adresy ianareo, fa tsy ato no misy an'i Jesosy Kristy izay tadiavinareo, satria Andriamanitra velona izy fa tsy Andriamanitra maty. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mbola betsaka ny olona amin'izao fotoana izao ravana no diso adresy, mitady fiainana ny olona maro amin'izao fotoana izao. Iza ilay fiainana? Jesosy ilay fiainana. Jesosy mihitsy ny tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao. Jesosy ny tsy ampy ny olona maro. Aiza izy no mitady an'izany? Any amin'ny fahafatesana izy no mitady an'izany. Eo ampitany tranonay ozy ilay olona anankiray izay, maro be ny tanora mivezivezy rehefa hariva, misy diskoteka, misy an'ireny toerana fandihizana ireny, somary mihibokiboka miditra any ambanimbany, toa miendrika fasana ane zany. Ary betsaka ny tanora no mieritreritra hoe any no ahitana fiainana, any no ahitana fifaliana, rehefa tonga any vao mainka fahafatesana no hita, vao mainka famatorana samihafa no hita. Tsy any no ahitana ny fifaliana sy ny fiainana ry havana fa ao amin'i Jesosy Kristy. Diso adresy ianao. Ary amin'izao fotoana izao tsy gaga isika mahita ny fanompoatsampy. Ny fanompoatsampy anie ravana zao fitadiavana fitahiana, fanehoam-pitiavana. Moa tsy izany ve ny mahatonga ny olona manao ny famadihan-drazana, fikirakirana ny taolambalo,
mandeha miantso razana, miditra any anaty fasana any, mikirakira andreo, any no heverin'ny olona fahitana ny fiainana, any no heverina ahitana ny fitahiana. Tsisy ihany e! Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny fiainana sy ny fitahiana. Any amin'ny fanomponan'Andriamanitra ihany, fa tsy any amin'ny fanomponan'ny razana. Aza mitady fiainana any amin'ny fahafatesana ry havana, fa tsy ahitan'izany ianao. Diso adresy ianao. Raha ohatra ka hitady fitiavana ianao dia any amin'ny filan-dratsy ianao, any amin'ny fanao vetaveta sy any amin'ny zavatra maizimaizina samihafa any no heverinao fa ahitana an'izany atao hoe fahafinaretana sy fiainana izany, fitiavana izany. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra ao amin'Andriamanitra manana ny tena fitiavana. Any no misy azy raha mitady ianao. Marobe no mitady fanasitranana. Izy no mitady fanasitranana. Any amin'ireo omby asy, olona manana tromba, manana fanahana vazimba, fanahana kalanoro, fanahana olona efa maty, ampanjaka sy ny toy izany. Any no hitadiavan'ny olona ny fanasitranana ho azy. Diso adresy isika raha mihazakazaka makany, fa tsy ao anaty fasana Jesosy, tsy any anatin'ny fahafatesana sy ny aizina no ahitana ny fiainana, fa ao amin'i Jesosy Kristy any amin'ny fahavelomana no misy azy. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no ahitana ao an'izany, fa tsy any anatin'ny fasana mihitsy. Fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary dia izao, mbola ho isan'izay mihazakazaka ety sy erova ianao mitady fiainana, mitaonanao ry havana. Ity misy fiainana toroko anao izy, nitonikiratsika. Andramo teo hitanao, Jesosy no fiainana toroko anao. Ao amin'i Jesosy irery ihany no misy an'io fiainana io, ary izay manaraka azy no tsy handeha amin'ny aizina fa hanana ny fahazavana aina, satria izy mihitsy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izay nomena ho an'izao tontolo izao. Ary dia ny fanahy masina no angatao hitarika anao, hitondra anao, hanitsy ny dianao ho any amin'izany lalam-piainana izany. Fa raha amin'ny herin'ny tenantsika dia izao, mora miraparapa mandeha mankany anaty aizina mandrakarivo isika, fa mangata amin'izay fanahy masinao tario aho ahitan'i Jesosy Kristy ilay fiainana izay andrandraiko sy hitadiaviko, dia ho hitanao izany tena fiainana ao amin'i Jesosy izany. Sao avy ozy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ary ny fahamarinana farany izay hitantsika dia izao hoe, noporofon'ny anjely tamin'ireo vehivavy fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Noporofon'ilay anjely tamin'ireo vehivavy fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Izany no hitantsika amin'ny tapany farany tamin'ilay 9 izay niraisintsika teo. Jereo izy fa teo no nametrahany azy. Etotra dia mahita fa manaporofo mihitsy izany hoe jereo, hitanareo io izao ny porofo izy. Jereo fa eo. Teo no nametrahany azy. Teo no nandriny. Efa tsy eo tsony izy. Io ny porofo fa efa nitsangana izy. Ary raha vao miresaka tsika ravana hoe porofo ny amin'izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany, dia be dia be mihitsy any ny porofo ao amin'ny natiny izany. Tsy izay teny izay fotsiny ihany, fa na ny fitsin'io anjely io aza dia efa porofo. Ny fikodiana, ny vato izay nikodi niala tamin'ny fitoerany dia efa porofo. Ny lamba paty any amin'ny filazantsara sasany, ny lamba izay namonosana an' Jesosy dia nivalona teo, efa porofo ihany koa izany. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra izy, niseho tamin'ny olona be dia be mihitsy izy. Ary na dia ny tanany izay mbola nisy ny diapantsika aza dia nasehony, notsapaina mihitsy ane izany, notsapaina ry Tomasy ane izany. Porofo daholo izany rehetrarehetra izany. Ary nambaran'ilay anjely aza hoe mandehana ny Galileo izy fa any no ahitanareo azy. Mbola porofo ihany koa izany. Izany hoe tena misy ny porofo ahafahana milaza fa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy. Tsy hanganongano na rirarira ry havana, fa tena misy ny porofo ahafahana maneho an'izany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy izany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mbola betsaka ny porofo azo aseho na dia amin'izao andro ankehitriny izao aza, fa tena velona Jesosy Kristy. Ary ny fiainanao ane, ny fiainanao io, ianao le niala tamin'ny aizina, azo tena hanaporofona izany ny fahaveloman'i Jesosy Kristy. Ary moa tsy izany ve nataontsika rehefa mijoro vavolombelona isika, izao ane ny lamba ny rakofako taloha e, izao ane ny etiketina nahafantaran'ny olona e, izao ane le fiainako taloha e, fa rehefa nahita an'i Jesosy dia jamba ao taloha, fa mahiratra aho izao.
Izany ny pirofo fa velona Jesosy Kristy. Ianao ilay voafatotry ny karazana olana sy ny karazana faharatsiana sy ny zavatra maro isan-karazany, ireny ilay vato be nakodian'i Jesosy Kristy sy ny heriny ireny, satria Andriamanitra velona izy. Izany no pirofo fa velona ny Andriamanitsika. Na rary ianao, ary rehefa aretina efa tsy hitantsony izay fanavany, tsy hitantsony izay anasitranana azy, rehefa nentina ambavaka nefany, dia naseho an'Andriamanitra ny heriny, nentina ambavaka tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia nokasihan'Andriamanitra. Izany no pirofo fa tena velona io Andriamanitra izay vavahantsika io. Ary ny fiahinany fiainanao isan'andro isan'andro, ny fanomezany ianao sakafo izay rehetra ilainao isan'andro isan'andro izay tsy azon'ny saina eritreretina akory raha ny vola miditra aminao, dia mana-pirofo izany fa ary velona ny Andriamanitra ao. Raha izaho izy dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy. Ary ny fandresenao ny fakam-panahy havana dia pirofo ihany koa izany fa velona Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatinao, ary izy no manome anao ny hery ahafahanao manohitra ny asa maizina rehetra. Izany no ahafahantsika mana-pirofo fa velona Jesosy Kristy, satria tena miasa amin'ny fiainantsika izy, tena miaro antsika izy, ary tena manome antsika ny hery ahafahana mandroaka ny asany devoly izy. Reny olona rehetrarehetra izay rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireny, ny asany maizina, mitsipatsipaka iaraky ny trano, miala, dia mana-pirofo ireny fa velona Jesosy Kristy. Ary ny fiainantsika ny didim-pitiavana dia mbola mana-pirofo izany fa velona ao anatintsika ilay Andriamanitra fitiavana, ka manome antsika ny fafahana amin'ny tiana dia ny fahavalo azy, ny fafahana mamela heloka. Izany dia mana-pirofo fa velona Jesosy Kristy izay ivavahantsika. Azo pirofona amin'ny zavatra be dia be amin'ny fiainantsika ry havana. Aza miandro hoe ahitan'i Jesosy mitsangana mihitsy e. Aza miandro ny kasika ny tanany izay misy ny diapantsika ianao, voahino fa velona izy, fa jereo ny lasa, jereo ny fiainanao, ary mangatay ianao, mivavay ianao, dia miresah aminy, dia ho hitanao fa velona io Andriamanitra io. Tena velona io Andriamanitra io ry havana, ary tsy hanganongano izany na rirarira. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao: azo pirofony eo amin'ny fiainanao ve? Fa velona Jesosy Kristy. Ory Paoly hoe: tsy izaho tsony ny velona ozy, fa Kristy ny velona atao anatiko. Mitaonanao ry havana, mitaonanao amin'ity anio ity mba tena andinika lalina amin'izany fahaveloman'i Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiainanao. Fa tena marina anie ry havana, raha tena velona eo amin'ny fiainantsika tokoa Jesosy Kristy ka tena miasa, tokony ahatohitra fakam-panahy isika, fa matoantsika mbola lava ao anatin'ny fakam-panahy, mbola tsy tena avelantsika hiasa tanteraka, na mbola tsy tena raisintsika amin'ny fahavelomana ao anatintsika izany Jesosy Kristy ny dikany. Fa raha tena miasa ao anatinao izy, mandresy ianao, mandresy ary manoatra noho ny mpandresy azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay velona izay mitoetra ao anatintsika io izy. Ary ny fanahy masina no angatao hanokatra ny sainao, ahatsapa sy ahitan'izany fahaveloman'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao izany. Fa raha minofontsika fotsiny, indraindray ny takona ny masontsika anie izany, takona ny masontsika izany hoe velona kay Jesosy Kristy ity. Fa dia ny fanahy masina anie hanokatra ny masonao, ahitanao fa tena velona Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, ary Andriamanitra velona izy, ilay miaraka aminao isan'andro isan'andro. Araka ny nambaranao indro momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Velona izy, ary eo akaikinao eo izy amin'izao fotoana izao. Mahitanao izy, fantany momba anao rehetra, ary afaka hanapirofony ny fahavelomany ny fiainanao raha mety ianao. Raha fitinina izay rehetra nambara teo izany dia izao: efa nitsangana tamin'ny maty izy, hoy ny anjely tamin'ireo vehivavy nitaden'i Jesosy tany amin'ny fasana. Efa nitsangana Jesosy ry havana, ary ny dikan'izany dia izao: ilay Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty dia afaka ihany koa hanangana anao izay zanany ihany koa anie ianao amin'izay endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao, matoki azy tahaka ny Abrahama. Ary ny faharoa, tsy ato amin'ny fasan'i Jesosy izay tadiavinareo, hoy ilay anjely tamin'ireo vehivavy: tandremo sao diso adresy e, tsy mitady fiainana any amin'ny fahafatesantsika na mitady fitahiana any amin'ny razana, fa ao amin'i Jesosy Kristy ilay velona no ahitanan'izany ao amin'ny ndrery ihany. Ary ny farany no porofon'ny anjely tamin'ireo vehivavy fa nitsangana tamin'ny maty tokoa,
Jesosy. Ny fiainanao ihany koa ry havana, azo anao porofona ny fahaveloman'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Mandehana azy, ambarao fa velona ny mpanavitra anao. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.